Fiainana talohan'ny arivo toa za da mbola hafahafa. Mbola mora fitadiavana kelikely zany, mbola mahitahita. Lafa avy zany arivo zany da tena tsy mahita fitadiavana sanaka sady de fambolena zany da potika aby. Na ny fora-paigny hohanina zany da potika daholo. Zay mahatonga ny kambana sabo sakafo. Raha ny zero zany nahita etoa, ny effectif hitanay tetoa zany tafaran'io zahay dia nahita eo amin'ny 10 isam-bola eny avao hitanay. Dia avy tafaran'ny cyclone nifanesy nahatratra eo amin'ny 30 zany hitanay isam-bola ny teto. Miara-miasa ny mpanentana ara-pahasalamana mahakasika ny fanjaria-sakafo. Dia zao zavatra hitandreo agny, fatandreo zany hoe tafiditra hoe fanjaria-sakafo aty dia alefandreo aty amin'ny CSB. Efa mandeha tsara zany fandraisana tanany zaza tratry ny fanjaria-sakafo aty. Nefa kosa mila amafisitsika zany ny esika rehetra mba hiadivana amin'ny fanjaria-sakafo.